amin'ny fitiavana be deabe no iarabanantsika rehetrarehetra zay manaraka nyty fandarany tya amin'ny amanjero maro samihafa na amin'ny alalan'ny télévision ihany koa na amin'ny alalan'ny youtube facebook zay afanao manaraka nyty fandarany ty na iza misy anao dia aoka hotain'andriamanitra indray ianao ho ambinina manokana ty fotoana mahafinaritra ty. Pasteur Alvarez ny tena koa miarabanao Pasteur Tofo. Ya miaraban'ny Pasteur Alvarez azakazaka ao anatin'ny fampianarana bokin'ny Levitikosy tsika toko fahafolotsika androany i Pasteur ary dia ho anao moa zany atao anatin'ny tokantrano ato raha toko azonao atao dia mba ome 40 minitra ny izao fandarana zao mba ahafahana karakara ny ara-panahinao ary dia azo atao ihany koa raha miaina amin'ny onjam-peo anao dia ataovy mafy tsara ny volume mba hoeniny reto fianakaviana atao anatin'ny tokantrano reto na amin'ny alalan'ny fahitalavitra araka ny nambara teo dia mety hoe manao zavatra ianao ambadiky ny trano fa ataovy mafimafy dia mahery soma tsara ihany koa izany. Ndio ivavaka arsika tompoko raha eo dia misotranao zay satria afaka hianatra ny tenin'Andriamanitra indray androany afaka ndinika ny soratra masina afaka indray révélation indray amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Zao voalaza ny teninao manao hoe aoka tsy ala aminao mivavana aoka tsy ala mivavanao ny tenyty boky ity ary saintsainy mandrakariva amin'izany dia alavirary ny dianao anao sady ambinina aoka zany fanambinana aoka zany falavirariny zany tompo aoka zany fahasoavanao zany itoerabetsaka ty aminay any tokantrano maro samihafa any naiza andraisana zao fandarana zao ho an'ny marary dia sitrana izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ho an'ny manan'olana dia mandray vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy ho taina manokana ty fotoana ty amin'ny anaran'i Jesosy amen. Iny ary tompo koa lasitsika ary araka ny teny Pasteur teo Levitikosy toko 10:1 ka hatramin'ny farany vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy ny lohateny dia manao hoe nino hitondrany Nadaba sy Abio avotsy izy sy ny nataon'Andriamanitra no zany. 1 ary Nadaba sy Abio zanaky Arona samy naka fitondrana afo ny avy ka nanisy afo teo anatiny ary nanisy didikazo manitra teo dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehova izay tsy nadidiny azy dia nisy afo mivoaka avy teo anatrehan'i Jehova ka nahafaty azy roalahy dia maty teo anatrehan'i Jehova izy. Dia io Mosesy tamin'ny Arona izany dia ilain'olona zain'i Jehova hoe amin'izay akaika no isehoko masina ary eo anatrehan'ny olona rehetra no ampisehoko ny voninahitro dia asina i Arona. Ary Mosesy dia napaka ny Misael sy Elifaza zanaky Oziel rahalahin'ny rain'ny Arona dia nanao taminy hoe manatona ka eto ny rahalahinareo hiala eo anolohan'ny fitoerana masina hoe ny avelan'ny toby dia nanatony izy rahalahy ka nitondra azy mbola ny akanjo lavany ihany hoe ny avelan'ny toby arak'izay fanaolo zay Mosesy. 2 ary Mosesy tamin'ny Arona ary tamin'ny Elazara sy Tamara zanalahy aza mirakaraka volo na mandritra ny akanjonareo fandrao mba maty koa ianareo sady hityfatezerana hatratra ny olona rehetra faoka ny rahalahinareo dia ny taranak'Israely rehetra no hitomany no ny famaizana zay narehetra Jehova ary aza miala eo alohan'ny varavaran-tranolay fianana fandrao maty ianareo fa ifamby aminareo ny dilo fanosoran'i Jehova dia nanao araky ny tenin'ny Mosesy izy. Ary Jehova niteny tamin'ny Arona ka nanao hoe aza misotro divay na atoky ianao na ny zanakao raha miditra ao amin'ny tranolay fianana mba tsy ho faty ianareo ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany ary mba aizanareo manavaka ny masina sy ny tsy masina ary madio sy ny tsy madio ary mba ampianarinareo zanak'Israely ny didy rehetra zay nazain'i Jehova olazay Mosesy taminy. Ary Mosesy tamin'ny Arona ary tamin'ny Elazara sy Itamara zanany lahy sisa aleo mifanatitra hoanina zay sisa amin'ny fanatitra natao tamin'ny afo an'i Jehova ka ano eo anilan'ny altara izany nefa zasiana masirasira fa masina dia masina izany ary ano eo amin'izay fitoerana masina izany fa anjaranao sy ny zanakao avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova zany fa izany no nandidiny ary ny tratrany aevaeva sy ny sorony asanatra ho aninareo amin'izay toerana madio dia ianao mba amin'ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy koa fa nomenao anjaranao sy ny zanakao ireo avy amin'ny fanatim-pihavanana ateny zanak'Israely ny sorony asanatra sy ny tratrany aevaeva mba misaborany
zay fanatitra tao amin'ny afo dia enti mba evaeva fanatitra evaeva no tena Jehova dia ho anao sy zanakao koa ireo ho anjaranao mandrakizay araka nandediny Jehova. Ary Mosesy nitady fatratra ny solazy natao fanatitra no nioto kanjo efa voadotro zany dia tezitra tamin'ny Elazara sy Tamara dia tezitra tamin'ny zanaky Arona say izy dia tamin'ny Elazara sy Tamara ka hoy izy nahoana no tsy nohaninareo teo amin'ny fitoerana masina ny fanatitra no nioto fa masina dia masina zany ary efa nomeny anareo izy hitondranareo ny teloko ny fiangonana anaovana fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehova indro ny rantso nampidirina tao anatin'ny fitoerana masina ka tokony ho nihinana azy mihitsy teo amin'ny fitoerana masina ianareo arak'izay nandediko. Ary Arona no teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe indro androany no nanaterany fanatitra no niota sy ny fanatitra dolana teo anatrehan'i Jehova ary efa azo zay manjo zao aho koa raha tahiny nihinana fanatitra no niota androany aho motsareo mason'i Jehova va izany ary raha re Mosesy zany dia nakasitrahana. Raha ny zavatra nitranga teto pasteur dia amin'ity Levitikosy toko 10 ty dia momba ny zanaky Arona rolahy ary ny fihetsiky Arona teo ambadiky zay zavatra nitranga tamin'izy rolahy zanaky Arona zay. Zanaky Arona dia mananjanaka amin'ny rahalahy pasteur ary satria moa Andriamanitra dia rehefa nanositra ny Arona mpisorona be dia nosorana avy hatrany tsoa ny zanany ho mpisorona teo amin'ny fitoerana masina zay natokan'Andriamanitra ionana amin'ny zanaky Israely io. Ary izy rolahy reto dia i Nadaba sy Abio zanaky Arona dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa niditra tao amin'ny fitoerana masina dia nitondra hafitsy izy tondra hafitsy izy ary rehefa nitondra hafitsy izy dia nisy zavatra nitranga teo maty avy hatrany izy rolahy tao anatin'io tempoly io rehefa nitondra hafitsy izy zay. Rehefa vakina amin'ny Baiboly dia rembany ary Andriamanitra dia miteny manao hoe lazao amin'ny zanaky Israely izy zao lazao ampisorona fa amin'ny fotoana izy rehefa miditra anatin'ny tran'ilay fionana ka anaty anao fanatitra anao vanim-pompivavahanao dia zao tsy mahazo mikasika divay tsy mahazo misotro toka fa raha misotro toka izy dia ho faty. Ary zay zavatra nitranga hoe rehefa misotro toka zany ny olona araka ny tenin'Andriamanitra teto dia tsy vitan'ny intsony manavaka ny masina sy ny tsy masina madio sy ny tsy madio. Ka izy rolahy reto zany dia efa nitenenina hoe zanaky Arona zany hoe rehefa miditra amin'ny fitoerana masina ianareo dia tsy afaka mitondra afo avy aty avelany miditra ao anatiny fa ao anatiny eo fa misy afo ao dia le afo ao le misy afo efa nampiretina afo mijiro mirehitra mandrakariva amin'io afo inareo ny maka amin'io jiro inareo maka afo dia eo nareo zany vao mandrehitra ny afo amin'ny alitara. Dia izy rolahy nefa asa angamba mety nandraindray kely ngamba zareo na ohatra mba nisotrosotrotoka kely na hoe tsy haiko hoe adinodininy hoe anao fanompompivavahana izy dia izy mamo iny dia efa nitondra afo avy aty ivelany zany izy miditra anatin'ny tempoly ary tsy nafaly an'Andriamanitra zay satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'izay masina nisehoko fa masina amin'izay akaikikaiky anao izy nosehoko fa za dia Andriamanitra tsara marina dia mafy ny sazon'izy rolahy satria tonga dia maty ary Arona atao ambadika izay zavatra zay dia narahelo ihany Arona nefa dia nitenen'Andriamanitra Arona hoe tsy mahazo misaona ianao ry Arona tsy mahazo malahelo ianao tsy mahazo manao endrika mampalahelo akory ianao anatin'ny tranolay fionana fa atsoy ny fiangonana isaona isolo ny toeranao atsovy ny rahalahinao aka ny faty atao anatin'ny tempoly dia ry zareo no andevona sy hikarakara momba anazy any fa ianao kosa ry Arona dia tsy maintsy manao fanompompivavahana tsy maintsy mitohy hatrany raha asa fisoronana zay ataonao dia amin'ny fifonana sy fitorana mavaka ny zanak'Israely fa ianao tsy mahazo malahelo noho ny andraikitry Arona pasteur na dia mafy aza le zavatra mitranga taminy na dia fahoriana mafy dia mafy aza dia zao le andraikitra tsy hoe voninahitra fotsiny le mampisorona be hoe izy no mpisorona izy ny lehilahy niavaka rehetra teto ambonin'ny tany dia hoe voninahitra le izy tsy mipetraka tsony amin'ny mahavoninahitra tsony le izy teto fa andraikitra mihitsy pasteur ka na dia nisy maty ary tamin'ny zanany naterana dia no le andraikitra dia tsy afaka nijeriny zanany sy ny ankonany izy fa tsy maintsy nanalika le andraikitra zay meny tompo anazy dia inona kory dia tsy inona kory le andraikitra fa le fisoronana le vavaka le fitafiana masina dia tsy afaka niala tao amin'ny tempoly fa nanompo an'Andriamanitra trano zay raha fitipitiana pasteur ny zavatra nitranga teto amin'ity Levitikosy toko 10 ty. Ia marina be zay fanazavan'ny pasteur zay lay fanompompivavahana moa zany tao amin'ny tranolay fionana ny taberina kely dia efa no azavaintsika teto ny hoe misy ny
taperina kely ny vavolombelona zay napetraka tao amin'ny fitoerana masina indrindra toerana masina indrindra izy io a nisy ny rakotra fanaovam-panavotana sy ny kerobima dia nisy ndray a ny tavy fisasana inavy izy ireny pasteur tavy fisasana dia altara sy ny latabatra misy ny mofo aseho sy fanaovan-jiro sy ny fanaovan-jiro misy antony daholo a ireny rehetrarehetra ireny ny manao ny fisoronana dia tsy azo nizaniza-tsabana na dia mosesy aza akoatra ny iarona ihany no mpisorona biara ny zanaky iarona no mitora zay fisoronana zay raha tiany zanaky israely ny azo famelan-keliko a dia tsy maintsy mandalo andro zareo reo ary io moa efa nyresantsika sady mamitipitana ny lesona teo aloha hoe ny andraikitra eo anatren'andriamanitra dia samy manana ny andraiky ny daholy a zarazaraina samihafa ny fanomezam-pasoavana fa ny fanady iray ihany zarazaraina samihafa ny asa fanompona kanefa dia ny tompo a dia iray ihany fa ireo rehetrarehetra eo ny miara-miasa asoa ho an'izay tian'andriamanitra ary mampandroso ny asan'andriamanitra ny ataoko hoe tsy fanajan'ny olona anankiray ny fanomezam-pasoavana sy ny zara fanompona zay namen'andriamanitra azy ka hitsabany any amin'ny toeran'ny olo-kafa dia mety hanimba n'ilay asan'andriamanitra izany ny fiaditoerana hoe za koa mba teo lohany dia manimba ny asan'andriamanitra izany rehetrarehetra izany ary zay natonga n'ilay lehilahy anankiray eo amin'ny baiboly any amin'ny bokon'ny jaona voalohany angamba izay na jaona fahatelo hoe nisy lehilahy atao hoe diotrefa i diotrefa io a dia mitady lohany mandraka riva rehefa nahitany apôstôly jaona teo amin'ny lohany dia nieritreritra ny tenany mba ho lohany kio zany nefa tsy nakasitrahany fanahy masina izay toerana nisy azy zay ka raha manana ny toerana mahampanompon'andriamanitra anao anao tsy haiko evangelista na apôstôly na pasteur na mpiandry a na inona toerana misy anao na mety hoe mpamatsy arabola mpiara-miasa amin'andriamanitra ny arabola no soran'andriamanitra ny amin'izany ianao dia raiso zao toeranao zay a araka ny teny tetomaly manao hoe aza mamila fila n'andriamanitra araka ny fanampanazavana nentin'ny pasteur alvaresy teo dia izao tsy hoe toerana fanaovana fanatitra ihany a tao amin'io taberina kely natao miotranonay fionana io fa ny lalàna ny tempoly zany pasteur dia misy jiro mirehitra andromanalina jiro mirehitra andromanalina iny moa lefa sarina seho antsika teto hoe tsika ny tempolin'andriamanitra dia tokony hirehitra mandrakariva ho an'ny tompo fa tsy tokony tsy lopolopo mihitsy ny jironao dia amin'ny alalan'io jiro a na tamin'ny alalan'io afo io a ao daholo no akanany afo rehetrarehetra anaovanandreny le fanatitra noho ny oto fanati-pihavana na fanatitra hodorana sy ny maro isan-karazany reny dia rehefa fanatitra rehetrarehetra dia ao zany no maka n'ilay afo fanaovana n'ilay didikazo manitra ihany koa dia ao foana no maka ny afo fa ny raharahabe dia ity nisy an'reto olomba ositra anakoroa reto dia inadaba sy abio zanaka lahy ny arona mpisorona no nitondra afo-tsy izy a ava-ty ivelany ary zay fitondrana ny afo-tsy izy zay dia nahatezitra n'andriamanitra satria ny mahatonga an'andriamanitra ho tezitra pasteur dia izao lay afo-tsy izy nentinizy mirahalahy reo a dia nampikorotana tanteraka ny asa fisoronana tao amin'ny tranolay fionana tonga dia mikorotana mihitsy zany lay afo-tsy lay afo nentinizy mirahalahy reo dia mba hatonga l'izy iverina amin'ny lony dia tsy lay afo fotsiny no tsy nakasitran'andriamanitra fa le olona mihitsy no novonoana zany hoe nongotana mihitsy zany a ilay olona ary zay mahatonga baiboly ny teny manao hoe amin'izay akaiky any hosehoko fa masina ary eny aotrehan'ny olona rehetra ao nampisehoko ny voninahitro dia sina iarao no zay voalaza amin'ny baiboly io pasteur a dia ny raha tonga dia tsorintsika dia hoe ny pilipitra an'andriamanitra pilipitra ao anatin'ny fiangonana dia tena saropady raha ohatra fotsiny raisika eo anatin'ny fitondram-piangonana anankiray a dia tsy ny olona rehetrarehetra akory tsy ny olona rehetra dia azo tendrena hitory teny eo ambony pilipitra tsy zay mihitsy zany hoe za manana fiangonana na za manana asan'andriamanitra anankiray dia misy olona viany mety malagasy mety vazaha mainty hoditra na vazaha foty hoditra dia mahita an'io miredrehatra eo a dia hoe tonga dia ho tendreko hitondra ny tenin'andriamanitra eo anatrehan'ny tompo zay zavatra saropady be
tsisy idiran'le hoe fakalanany rahalahy zay a tsisy idiran'le fanavakavahany zay a fa any am'le faraisana andraikitra ny baiboly eto le hoe afitsy izy satria izao ny olona anankiray mijoro eo ambony pilipitraka mandray ny micro ny fiangonana anankiray de na tiana na tsy tiana mizara osotra io olona io mizara fanahy na fanahin'Andriamanitra na fanahiny démonie azay tandremana be am'le izy satria raha mitondra afitsy izy io de hiparitaka amin'ny fiangonana iray manontolo zay ny mahasaropady an'le hoe pilipitra zany raha resako zay resaka pilipitra zay de hitanao na le ataoko hoe ireo le ny groupe de louange na ny chorale na ny mpitendry zava-maneno de tsy ny olona mahay muzika rehetrarehetra de mety mitendry eo am-piangonana daholo na raha mety tsy ny mpitendry zava-manenonao mety tsy de mahay loatra raha mpitondra fiangonana ianao fa hoe clé de do foana ny ataony de clé de do raha tsy mahita tsy mahay note izy sady tsy nianatra momba ny solfège izy na solfa tsy hain'le hira fa mivalambalana fotsiny eo ny tana be ny fotsiny eo nataonao ohatr'izao fotsiny le tanany anankiroa iny tsy mba mihetsikatsika tsy mba alina zany le droite fa eo fotsiny de nefa io manam-pahamasinana alors raha mahita an'io misy fanatrehan'Andriamanitra kokoa toy izay mahita mpitendry zava-maneno tena manina be le droite nefany a voaviny jangajanga maly arivo io ny vadin'io anankitelo mety voaviny tsika tapakazo tany amina lehan'ny tany io nefa izy mahay ainy tsara no miteny an'le hoe Andriamanitra mahagaga ny zavatra nataon'ny tananao sy ny sisa ny fitenenan'io tsisy latsaka mihitsy ny mineur sy ny septème sy ny do dièse sy ny rehetrarehetra de zay le tandremana be zay zavatra zay fa tsy hoe ny olona mahay ny note rehetrarehetra akory de manao zay fa fampianarana mony atsika any am'le hoe mitondra afitsy izy dia zay zavatra zay zany mila fitandremana zay pasteur Alvarez ndranema tsy alay-panahy ny mpitondra fivavahana anankiray hoe misy olona avy any bebe kibo no bebe soka na manamanam-bola de misy dollara de hoe akaro ambony pilipitra io aloha akanany volany fa tandremo fa mampididoza ho an'ny fiainam-panany fiangonana mampididoza ho an'ny asan'Andriamanitra ny tsy fijoroana amin'ny tena lalany fahamasinana za mahatonga ny baiboly tena nampianatra hoe eo am'izay akaikiano misy eoko famasina zany hoe saro-piaro Andriamanitra zany amin'ny fiainam-pahamasinana ny fanatrehan'Andriamanitra de tsy ao anatina zavatra anankiray ny veantsika fa tsara fa ny fanatrehan'Andriamanitra de ao anatina tontolona fahamasinana foana pasteur Alvarez ozy izy raha mba eo ambany masinao ny pasteur ny jaune voalohany toko faefatra ny aniny voalohany jaune voalohany toko epistile-ny jaune voalohany a toko faefatra de ny andininy voalohany a vakitsika amin'ny anarana Jesosy toko faefatra ny andiny voalohany toko faefatra ny andiny voalohany zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa aza toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa am'izao tontolo zao zay ry malala matoa ny soratra masina miteny hoe ry malala de olona kaiky ny fo zany tena tiana zany tsy resaka mbola veriko ihany tsy resaka fahakalana olona ndray ty tsy resaka hoe fanaratsiana samy hafa matsy ny filazana ny marina sy ny fanaratsiana rehefa teneninao hoe maintimainty ny micro de maintimainty zay ny micro fa raha micro maintimainty ny teneninao hoe fotsifotsy io de tsy azo ekena zay fa maintimainty io zay le fipetrakiry zay pasteur Alvarez rehefa tenenina hoe ny lobaka pasteur Alvarez tsy haiko iny mizao ny lokony zao lobaka reo zao tsy azoko ty couleur anareo ty de raha io zao misy miteny manao hoe io tsy io ny lokony io fa menamena io de raha tenena aloha tsy menamena io fa mba tonga avasaina de bedoita izy de tsy manaratsy akory ny dikan'izay ka i jaune apôstôly de miteny manao ry malala izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra fa be dehibe ny mpampianatra sandoka sy mpamina ny sandoka efa lasany am'izao tontolo zao inona ny ataon'ireo mpamina ny sandoka sy mpampianatra sandoka reo mitondra fampianarana tsy izy mitondra afitsy izy ary mamafan'izany fanahy zany ao anatina pino ao anatin'ny fiangonana io za de miteny foana pasteur miteny am'pino tena am'pino mivantana ho an'ny mpijery télévision fataro tsara mihitsy mamantatra ianao ny olona zay tokony ametra tanana aminao tsy ny olona rehetrarehetrarehetrarehetra mahay baiboly na mafana fo
dia anatonana dia hoe ametra ao tanana io ametra ao tanana kely lohako fa misy blokazy a ao mba tsy hofo rano kely a ao mba me ositra osory a fa mba fantatrao ve reny olona nytenenina hoe me ositra reny ndraindray tafalatsaka am'ty le mitondra hafitsy nitaranaka nadaba sy abio ty zany na tonga an'andriamanitra hoe vonona mihitsy reo a zany hoe le fotom-pampianarana nadaba sy abio mihitsy amba mitarana mihitsy nongotana dia nosoloana zavatra vaovao mihitsy le izy pasteur Alvarez nosoloana zavatra vaovao satria saripady tena saripady indray mandeha hoa pasteur tena zavatra nisy ty lehilahy anankiray izy io pasteur anankiray teto Madagasikara teto nisy an'izany fa mety akavitsiana ihany ny olona mahalala ny tondro zany dia azo teneneto le izy tany amin'ny toerana anankiray lavitra be fa tsy teto Antananarivo akory dia io lehilahy io a rehefa mivavaka tsy mijanona amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra ary rehefa enonao le teny amin'ny fiteny tsy fantatra eny a tena tsara tarehy be satria ohatra sady misy teny sinola izy no misy teny anglisy ka le raha namana koa mahay miteny anglisy be tonga dia misipika izy eo anatin'le izy dia miampy tena le teniteny tsy fantatra igara igny zany tena hitanao mihitsy hoe tena wow tsara be la sara babababa shedigo ohatraohatran'izany fa zany moa tsy dia azo teneny mety loatra le hoe zao ny teny amin'ny teny tsy fantatra fa iny fanamasina mampiteny fa mba ohatra fotsiny iny dia zao nefa ny raharaha nitaraina le pasteur nianan'io rahalahy io ka namako akaiky be mihitsy le pasteur io niantambavaka pasteur io sy fapotika ny fiangonana fa ahoana rahalahy nanao alimbavaka zay ozy dia vita le alimbavaka dia le rahalahy izy no mitendreko nitarika atao tsy fantatry le rahalahy akory zany tsy fantatry le pasteur akory ny situation n'io rahalahy tonga dia nitendre nitarika atao dia niteny amin'ny teny tsy fantatra be maraina an'io pasteur ozy a nientiny niarana tory tany amin'ny tany le groupe de louange kely le tovavy kely tsara tare tao anatin'ny fiangonana mialatsiny am'le fitenena ohatrany hoe zakany rahalahy zany le zakany le ranamana io dia ny ampitsiny io ndray ozy a ny zanaky lehibe ny tanàna teo toerana koa mbola azony le ranamana koa dia afa baraka teo amin'ilay commune le fiangonana kely nentin'le pasteur io hoe fiangonana mangalabady mpanodikodina zaza tsy ampitaona ka olona nyteny amin'ny fiteny tsy fantatra sady olona manam-pahaizana misipika amin'ny teny anglisy kosa moa nitarikako traty zay le afitsy izy zay ohatrany hoe miseho mpanompon'andriamanitra be mafana fo be manana ny fanan'andriamanitra dia babo le pasteur hoe ka misy pasteur moa tonga dia raha vao mahita oloatra ndre nahazo mpiara-miasa halleloya misy saotra tompo ela ny nangatahako tompo fa nahazo mpiara-miasa mahatoky dia kinanjo nivadika tena horera be ty raha namana ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra ty zay le afitsy izy zay pasteur tondra afitsy izy a tahaka ny nadaba sy abio dia napalahelo tena napalahelo tena napalahelo ravata tena ravata teraka tamin'ny fafambaraka io fiangonana io tsy nety nitsangana teo tsony io fiangonana io dia le pasteur moa le pasteur namana zany tena hoe ohatra ny nosazin'ny tompo mihitsy a dia tena tsy hita tablony ny farana satria zava-doza be lay mampiakatra olona anankiray ambony pilipitra mitondra afitsy izy io ka zay moa tokony apôstôly Jaona teny manao hoe rahalahy malala izaho toetra ny fanahy na avy amin'andriamanitra na tsy avy amin'andriamanitra fa maro be ny mpampianatra sandoko a sy ny mpamina ny sandoko lasany aminareo lasany amin'izao tontolo zao any dia mazava moa le fanazavana ny entinao teo hoe taoriana kelyn'io dia nampianatra ny baiboly ny taranaky ny mpisorona na ny mpisorona dia tsy tokony hisotro toka na divay tsika izy amony mpisorona am'izao vanim-potoana zao mpisorona ny tsika rehetrarehetra mpisorona ny nataon'andriamanitra fanjaka mpisorona tsika ozy ny petera voalohany toko faharoa manomboka amin'ny 15 dia tsy tokony hisotro toka satria raha vao misotro toka ny olona anankiray dia mazava ho azy a fa mitorany io afitsy izy io a pasteur Alvarez andriamanitra dia andriamanitra masina pasteur satria arak'izay teninao zay hoe amin'izao androtsika zao dia sika rehetra mihitsy no natsoan'andriamanitra hoe fanjaka-mpisorona ary mampatahotra ny andriamanitra ty pasteur ny tahotra resantsika moa zany tsy hoe tahotra hoe mampatahotra ratsy tarehy be dia mampiorooro dia mampatahotra amin'ny kapoka karavasy tsy izay ny tahotra tianambary eto hoe tahotra fanajana tahotra fanomezam-boninahitra zay zany le zavatra ambara hoe tahotra an'andriamanitra ny ilaina dia ilaina tokoa ny tahotra an'andriamanitra rehefa manompo an'andriamanitra pasteur satria
be dia be tokoa ny olona maty ara-panahy amin'izao fotoana zao satria lasa maka ny toeran'reto izy roalahy nadaba sy abio a mitondra afitsy izy reto ary ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny mampalahelo izy dia andiny fafily le tenenina telo hoe andiny fafily le tenen'ny Mosiesy teo manao hoe andiny fahenina vakiko tsara vakiko indray le andiny fahenina Levitikosy toko fafolo andiny fahenina ary Mosiesy tamin'ny Arona ary tamin'ny Eleazara sy Tamara zanany lahy aza mikarakara volo aza mirakaraka volo na mandritra ny akanjonareo fa andreo mba maty koa ianareo sady izy fahatezerana hatratra ny olona rehetra faokan-dralahnareo dia nitaranak'izy rehetra nitomany noho ny famaizana zay narehitra i Jehova zany hoe ny mahavarinan'izy ity pastera dia zao ny zavatra ataon'reto mpisorona zay akaiky an'Andriamanitra ireto a dia misy fitraikany amin'ny vahoaka rehetra ozy ny ten'Andriamanitra hoe tandremo ianareo a aza mirakaraka volo a aza manao endrika mampalahelo ato amin'ity toerany ity ianareo a fa andreo dia hisy loza anjoanareo sy anjoan'ny olona rehetra rehefa misy loza zany asian'Andriamanitra nyreto mpisorona reto dia ny olona rehetra koa tratran'izay ambadika izay koa zany rehefa misy fahasoavana arotsak'Andriamanitra misorona zany a dia tonga any amin'ny olona ihany koa zany ny fahasoavana zay zany ny ambadiky vice versa zay fanazavana izay Andriamanitra dia Andriamanitra tsy manaiky mihitsy pastera hoe olona masina ianao a nefa manao kototoa malala ny sitrapon'Andriamanitra nefa manao fanahinina manota ianao manao zavatra misy zavatra tsy avelan'Andriamanitra ataonao nefa mbola ataonao ihany andray ohatra pastera tamin'ny andron'ny Davida zany dia lehilahy araky ny fon'Andriamanitra pastera ozy ny ten'Andriamanitra hoe nahita lehilahy araky ny foko a hanao ny atao poko rehetra Davida zany tena olona manan'Andriamanitra olona avy am-piandrasan'ondry nataon'Andriamanitra tonga mpanjaka be ary rehefa tonga mpanjaka izy pastera dia malala tsara mihitsy Davida hoe ity tempolo ty eny ka misy lalàna napetrak'Andriamanitra ao anatin'ity tempolo ty hoe rehefa afindra ny fiaran'ny fanekena dia ny mpisorona rery ihany no mahazo mikitikitika ny fiaran'ny fanekena eo i Davida nefa tsy fantatra zay nahazo an'i Davida tamin'ity fotoana ity fa nisy lehilahy anankiray mba malaza teo amin'ny tanàna zany manana maizy anazy be vola manan-katao mahay miresaka maharesy lahatra olona maro olona manana maizy anazy tsy fantatra hoe inona nahazo an'i Davida matikena maso ve sa nan'inona dia niantso lehilahy anankiray ozy zay tantara zay moa pastera dia tamin'ny Samuel faharoa toko fahenina ny zay tantara zay andininy vakiko izy andininy fahenina ary noho ny tonga teo amin'ny fambolonana koana izy dia naniditra ny tanana tamin'ny fiaran'Andriamanitra oza ka niazona azy satria nazerany omby fiara dia nyrehetra tamin'ny oza ny fahatezerany Jehova ka namely azy teo Andriamanitra noho ny fahatsony ka dia maty teo anila ny fiaran'Andriamanitra izy Andriamanitra zay efa nametraka lalàna hoe i fiaran'ny fanekena io dia mpisorona sy mpisorona be rery ihany no mahazo mikitikitika an'io fa raha misy olona hafa mikitika an'io dia maty nin'Andriamanitra zany rehefa zay ny azy dia zay pastera tsy hoe efa 200 taona 300 taona tateoriana dia niova zay lalàna zay fa rehefa napetrak'Andriamanitra hoe zay le lalàna ny fisoronana dia zay asa ihany koa pastera tadidinao tantaran'ny Oza mpanjaka Ozia mpanjaka hoe io lehilahy io koa dia lehilahy nitahin'Andriamanitra io Ozia mpanjaka io be dia be miaramilany nihitatra be ny tanin'Israely tamin'ny androny nanankarena sy be voninahitra be tena anisan'ny lehilahy anisan'ny mpanjaka no tahin'Andriamanitra indrindra tamin'ny mpanjaka fa niavonavona ny fony pastera ary dia tsy nanaiky tsony le fandaminan'Andriamanitra izy hoe ny mpisorona rery ihany a no afaka miditra ao anatin'ny tranon'ilay fionana ao anatin'ny tempolo dia manao fisoronana fa ingara iny zany tonga dia na dia mpanjaka malaza be izy dia nihevitra ny tenany hoe rehefa manana maizy anazy dia afaka mitsofoka ato zany a afaka manao zay tiako atao ato fa no nanodika zay tenin'Andriamanitra momba ny rafitry ny tempolo zay lalàna ny tempolo zay pastera tonga dia nisy apokana niry teno eo tamin'ny tarehana ary fahatelo farany pastera dia anisan'ny nadiso an'ny Saoly mpanjaka ane pastera rehefa hoe napetrak'Andriamanitra lalàna momba fisoronana hoe ny mpisorona zay ny voahositry Jehova ihany no manao fisoronana dia mpanjaka i Saoly rehefa mahita amin'ny adiny tamin'ny Filistina hoe ho resitsika fa ndao tsika hanao fanatitra aloha dia aloha za mihitsy no hanao an'ilay fanatitra ozy Andriamanitra hoe tsy ianao ry Saoly no tokony hanao fanatitra fa mpisorona satria mpisorona ihany no azoko ekena amin'izao fotoana zao ina moa tinambara zao ny tinambara amin'izay be dia be pastera ny olona amin'izao fotoana zao anatina fahafatesana ara-panahy maty ny ara-bolana ny fahasalamana
tratry ny aretina lava tsy ak zany izy tokantrano fandimy marary ny zanany fandimy marary ny vadiny mikororoso ny fiainany am'izao fotoana zao olona nanana izy anazy de lasa ry ambany aria be de be nykorotana ny sara-panambadiana korotana ny fiainany noho le fandikanana ny tenin'Andriamanitra io ka rehefa manompo an'Andriamanitra pastera de zao aleo mandeha arak'izay zavatra nylazain'ny baiboly any mandeha arak'izay zavatra ny tenenin'Andriamanitra hoe rehefa mivavaka ianao ohatra de zao am'izao fotoana zao moa tsy misy anteara-baky ty intsony hoe tondra afitsy izy ianao fa rehefa ozy Andriamanitra hoe mila ny famelan-keloka ianao de tsy maintsy mamela elo koa zany ianao mila ny fahazotona mivavaka ianao de mila mazoto mivavaka ianao zany hoe ny sitrapon'Andriamanitra rehetra mihitsy zany pastera mila tanterahana rehefa manompo an'Andriamanitra pastera io lay afon'Andriamanitra sy lay afo tsy izy io zay moa zany no tena resaka mibany eto pasteur Alvarez dia tsy arabaky tena araka andresanao fa azo jerena arabaky teny ihany koa lay afon'Andriamanitra de le voasoratra amin'ny bokin'ny apokalipsy lay hoe fanafiton'Andriamanitra zay mivoaka avy eo amin'ny seza fiandrianana de tsy inona kory fa lay fanahy masin'Andriamanitra zay manositra ny mpanompony lay manao batisa ny fanahy masina sy ny afo am'izao vanim-potoana izao zany hoe ny herin'ny mpanompon'Andriamanitra am'izao fotoana zao de lay osotry ny fanahy masina lay batisa ny fanahy masina lay afo ny fanahy masina ary zany no entina mitoro fila zany tsara reny le hoe maninona ny misy démonie mivoaka de resaka fiasan'ny fanahy masina daholo reny maninona ny misy mpanompon'Andriamanitra anankiray ohatra Petera apôstôly rehefa mitoro ny filazantsara izy de voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny fitapitelopolo inona nataonay rahalahy voatsindrona tapony ny olona maninona le olona ny voatsindrona tapony satria lay fanahy masin'Andriamanitra no manova ny fon'le olona manindrona le fon'le olona de mahatonga lay fahombiazana eo amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara matoa zany misy mpanota mibebaka ao anatin'ny fiangonana anankiray olona atao batisa ao anatin'ny fiangonana anankiray de lay herin'Andriamanitra lay afon'Andriamanitra mihitsy ny ao fa raha ao anatin'ny herintaona ohatra ny fiangonana anankiray tsy misy olona atao batisa ao tsy misy olona miova fo ao izy io mantsy pasteur zany ny tena tokony ho izy amin'ny fiangonana de miteraka ara-panahy foana ny pasteur de tokony miteraka ara-panahy fa rehefa tsy miteraka ara-panahy ny pasteur anankiray de miareraka izy ny farany de lasa mivonana ny tsy tokony ho izy lasa volany eo an-tsaina sisa hoe ahoana ny azahoako vola ahoana ny ataoko mba lasa mibizina any amin'ny lalana tsy tokony ho izy tsy hoe ratsy akory ny bizina fa mivonany amin'ny tsy tokony ho izy de adino le fanan'olona satria tsisy mpanota mibebaka ao anatin'ny fiangonana ny mpanompon'Andriamanitra anankiray manana ny fanahy masin'Andriamanitra manana ny osotr'Andriamanitra de reny le tenena hoe olo-pasoavana ary iresaka mahakasika an'izay olo-pasoavana zay ho averintsika eto foana sady mba mitina ny tantara teo alohantsika i Abrahama de olo-pasoavana ary Abrahama no nitenenan'Andriamanitra manao hoe ho fitahina tokoa ianao i Abrahama no nametra tanana tamin'ny Isaka ka namindra nylay fahasoavana tao amin'ny Isaka Isaka no namindra nylay fahasoavana tao amin'ny Jakoba sy ny patriarka ary niampita tany amin'ny Joda sy Josefa sy ireo rahalahy zany fahasoavana zany de miresaka ianao Davida teo de niampita tany amin'ny Davida le izy de niampita tamin'ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa ary niampita tany amin'ny apôstôly de tonga tia Madagasikara rehefa niraisitsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo de lasa misy fahasoavana raha ohatra ianao averiko ndre mandeha foana ty pasteur satria saropaty zavatra ty raha mitady famonjena ianao na mitady fitahina ianao na mitady fanambinana ianao na mitady fiovam-po an'ny fianakavianao ka mitady fametraha-tanana de ny olo-pasoavana tsy ndriko tsara ny olo-pasoavana no mametra-tanana aminao i Timoty tsy nitady mpametra-tanana hafa akoatra ny apôstôly Paoly na de teo aza reo apôstôly goavana rehetrarehetra reo de azo niantoka kokoa le ray ny ara-panahy de ny apôstôly Paoly de io no nametra-tanana sy nanositra azy ary ny fitahina tao amin'ny apôstôly Paoly de ny fida tao amin'ny Timoty nanaraka ny Timoty zany fahasoavana izany satria na dia i Paoly aza de resy lahatra tamin'ny Timoty avy eo hoe nahita n'ilay finoana tsy mety tsara vela tsy izy tao amin'ny Louisa renibenao sy ny reninao ary eo aminao zany hoe atany amin'ny renibeany zany de fantatry ny apôstôly Paoly mihitsy hoe zanako ara-panahy reo zany no mikarakaraan'ireo de ny finoana hita tao anatin'ireo tsy mety tsara velatsy fa
ny mifanohitra am'zany o a paster alvares de ty la iafitsy izy ty aty amin'ny akilany a ndre mandeha pasteur tena nisy olona nanatona de rehefa nanatona anay olona io de zao ny tenina mikorotana ny tokantranoko pasteur zaho izy nefa mpanompon'andriamanitra ako olomba osotraotro zao a de rehefa nandeha teo le resaka de nandeha teo le resaka izy ihany no mitantara fa ny tena moa tsy misikotra zany a tsy misikotra secrena mpanompon'andriamanitra na vie privé an'olona zany tsy de fanao zany fa izy ihany no mitantara manao hoe ka le olana ozy pasteur a le mpanompon'andriamanitra ao aminay mihitsy no mikorotana ny tokantranony de misaraka mihitsy izy mivady de pasteur areriny eo fa nivady ny lasa nody any amin'ny ray aman-dreniny de lasa misy vanim-potoana ozy le mpanompon'andriamanitra ao aminay ohatrany hoe lasa misy vehivavy tafiditra ao anatin'le tokantrano ohatrany hoe mikarakara ny pasteur ao sy ny sisa fa tsy mitoy zany mola resaka hoe inona ny mitoy an'le izy de ozy mantsy azy hoe mba andramiko elo hoe andramiko elo anatin'ny telo volana no misitaka kely miala ao de mijery hoe fiangonana tokantrano mpanompon'andriamanitra milamina tsara ny tokantranony milamina tsara ny tokantrano satria io a resaka fanahy izy io zay zavatra mitrangy eny ambolo pilipitra de mipita am'ireo mpindreo de somary sitaka kely izy de rehefa sitaka kely izy de zao ny tenylle vatany zany ay izy ianao zao mivavaka amin'ny toerana ohatran'izao a tsy teneny koa to le fiangonana ay ka za koa nefa mivavaka ao e ay le rangaha kosa nefa mivavaka ao am'le ao am'le toerana de le raha matoko tonga avy any e za koa mivavaka ao fa alao alamina ny tokantranontsika telo volana monja de zao no conclusion n'le resaka zany hoe na ny ohatrany hoe famtinako an'le resaka hoe raha mijanona tato amin'le toerana anankiray tsy possible ilamina mihitsy le tokantrano satria ary am'lohany tao am'le fiangonana mihitsy le mpanompon'andriamanitra mameta tanana mihitsy zay no everiko hoe misy ifandraisany amin'ny tiavitsy izy ty a mety misy ifandraisany amin'ny tiavitsy izy ty no mitanana mipetraka eny am'le mpanompon'andriamanitra tsy lamina ny tokantranonoko ny an'le mpanompon'andriamanitra raha tsy milamina de ohatran'zany le izy pasteur hitanao raha ohatra mitady fitahina arabola ianao de mpanompon'andriamanitra tahin'andriamanitra arabola zany no asaovy mameta tanana eo ambony lohanao hoe ametro tanana ny lohako tsy marina ve zany pasteur marina be zany olona mijaly arabola kosa ve de ameta tanana aminao nefa mila fitahina arabola de ohatran'zay le fipetraky le izy tena hoe zay le hoe olo-pasoavana e olona misy mifasoavana raha mitady olona ianao mieritreritra manao hoe mba omeo a jesosy zany osotro ny délivrance zany le fiangonanao aminao tsy manao délivrance ary mahakala délivrance mitedava fiangonana sy mpanompon'andriamanitra manana ny osotro ny délivrance de mangatatsodroano hoe mba mangataka amin'andriamanitra mba hanositra ty osotro ny délivrance ty de ao le izy nao atao fa tsy ny olona manohitra an'le délivrance hoe niandro zalahy reo nilazaina misy devoly daholo ny olona rehetrarehetra izy ihany mampiditra devoly izy ihany mandroka devoly de olona ohatra zany olona mpitoro teny ohatra zany hoe no manino ty izy hoe angatanao fametratanana de tsy azo mandrak'izay mihitsy ianao ka zany ao natonga le hoe ny fampianarana dabasy aby io nongotana tanteraka mihitsy a de nosoloana fotom-pampianarana vaovao dia eliazara sy tamara no mitondra le fotom-pampianarana vaovao naka n'lay afo tao amin'ny tempolon'andriamanitra de zay vao mitoy ny fisoronana pasteur de mitsahatra ny fatezeran'andriamanitra tsy tamin'ny taranaky arona ihany a fefa saika tezitra tena saika andrindrana andringana ny Israely ray manontolo andriamanitra de nitsahatra ny fatezeran'andriamanitra noho izay hoe fahafatesana dabasy abio zay fa araky le teninao teo moa mahery be le teninao teo manao hoe tsy mahazo misaona arona de tsy mahazo malahelo zay moa izy teo a tsy mahazo misaona no tsy mahazo malahelo i arona zany mafimafy any le sazin'andriamanitra ka tandremana le izy satria ireo mpanompon'andriamanitra maro ao tanatin'ny baiboly ny apôstôly petera ny apôstôly jaune na de jesosy aza de niteny manao hoe maro ny antikristy sy ny kristy santoko sy ny mpampianatra santoko lasany am'izao tontolo zao be dehibe isaoran'andriamanitra fa mitatra ohatran'ny tena mitatra ny fiangonan'andriamanitra eto madagasikara fa ny vono amatarana ihany azy izy jesosy kristy fantaro amin'ny vono ny hazo de anjaranao no mamantatra satria misy vanim-potoana tena hoe raha ohatra fotsiny zao jesosy miteny manao hoe ameta tanana marary izy de hositrandreny izy tsy miteny manao hoe maka menaka de sitrano marary de menaka iny lasa fotom-pampianaranao afafy zany pasteur na rano lasa solon'le rano jesosy kristy tompo de iny rano iny foana no ampiasainao afafy zany a
tsika tsy mana ratsy fiangonana fa tena milaza aminao hoe fantaro rere olona fantaro sao de tafalatsaka atao anatin'ity le hoe afitsy izy ty na misy be dehibe miteny manao hoe andriamanitra tsy mirazy fahamasirana ity ivelany zany fa nytoepo ihany no mitondra an'io ka nytoeponao no mitondra an'io fa raha jesosy mipetraka ao am-ponao de jesosy ihany ko no mamaritra ny fiainanao ity ivelany satria zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo mamaraparantsika mamaraparantsika misy avakely mba tiako azavy paster ihany ty fihetsiky mosesy ty mosesy moa zany dia andiny fahina amby folo hoe ary mosesy nitady fatratra osolazy natao fanatitra nonotra kanjo efa voadotry zany dia tezitra tamin'ny zanaky arona sisa izy de tamin'ny Eleazara sy Tamara ka hoy izy nahoana tsy nohaninareo teo amin'ny fitoerana masina ny fanatitra nonotra fa masina dia masina zany nefa nomenanareo hitondranareo ny heliko ny fiangonana anaovana fanavotana azy ao anatrehan'i Jehova dia andininy faharoapolo hoe ary arian'ny Mosesy zany dia nakasitrahana zany hoe nisy fotoana zany teto paster hoe tao anatiny zay famafao zay zanaky Arona eto zavatra nazo any Arona zany de zao ao anatin'ny toeram-boninahitra be zay neverina fa voninahitra so fifaliana lehibe ho anazy menakavy tao no nisehony loza izay tsy napozina ny loza araky ny filalaza zika teo moa ny afitsy izy zay nentin'izy amin'ny rahalahy tao anatin'izay dia maty le zany amin'ny rahalahy dia nisy an'le osy ondry lahy zay tokony atao fanatitra nonota tezitra be Mosesy fa izy le fanatitra teto tsy nataonareo le izy araky ny didiny Jehova de Arona moa nanazava teo hoe nohanina ihany le izy fa nataona angakangana fanaovana azy de rehefa aveo nefa Mosesy niala tamin'izay fahatezerana zay ihany teo tamin'ny voalohany izy tezitra be safoka be mihitsy Mosesy moa dia nanana zay toetra mora tezitra zay izy nefa tena na de malefana azy de misy fotoana izy tezitra ihany manana zay toetra mitezitra kely zay ihany izy indraindray rehefa sitrapon'Andriamanitra zany tsy akatoavinao de tezitra aminao Mosesy rehefa misy zavatra araky ny sitrapon'Andriamanitra zao tokony ataonao nefa tsy ataonao tezitra aminao izy fa teto izy nefa dia rehefa nahita ny fihetsiky Arona hoe zao kosa ne fepetrany raisinay ozy izy Arona hoe andiny sivy amby folo hoe ino androano izy nanaterany fanatitra nonota sy mifanatitra dorana teo anatrehan'i Jehova rehefa azo zay manjoa aho zao raha tahiny inana ny fanatitra nonota androany aho moa ho tsara teo mason'i Jehova avao zany i Arona dia niezaka hatrany nijery zay nakasitrahan'ny tompo paster ary dia niala tamin'izay fahatezerana zay Mosesy moa zany no leader pifia azo lazany hoe karazana hoe mpitantana firenena rehetra dia nanitsy ny zavatra fihetsiky nation i Mosesy taorina zay paster ya ny fihetsiky Mosesy de logika be fa ny fihetsiky Arona ihany koa dia nafinaritra be io ale hoe famezam-pasoavana fameno tsy mifanipaka mihitsy le izy i Arona dia nanatanteraka atsakany sy andavany lay zavatra nampatezitra ny Mosesy i Mosesy moa araka ny teninao teo hoe ny mampatezitra Mosesy izy tsy tezitezim-pona fa tezitra amin'ilay sitrapon'Andriamanitra tsy atao sarotiny mihitsy raha vao tsy atao le zavatra nandidin'Andriamanitra any ny mampatezitra azy fa tsy hoe voahitsaka akory ny tongony na ny somary ohatrany tokilana latabatra de tezitra izy fa le sitrapon'Andriamanitra tsy nitaterahana amin'ny tokony ho izy no nahatezitra ny Mosesy kanefa rehefa hita ny fanandeharaka amin'ny tokony ho izy le izy de tena nakasitrahana izy ohatra zany foana le izy pasteur raha misy zavatra tokony tena mahasaroto ny mpanompon'Andriamanitra de ny mijery ny vahoakan'Andriamanitra hoe mbola ao amin'ny lalam-pamonjena ve mbola ao amin'ny lalan'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahamasinana ve satria raha vao tsy ao mantsy io de miala ny fomban'Andriamanitra miala ny fanatren'Andriamanitra ary zay ny tena natahora Mosesy zay zay ny natahorany Mosesy hoe efa maty na daba sy abio ka raha mbola tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra de ho vonon'Andriamanitra koa Eleazara sy Tamara ary mety maty hatramin'ny Arona ihany koa de any ny tena nasarotiny any Mosesy hoe so de mba tsy mety zavatra ataonareo ty kananjo rehefa nazavainy Arona le izy dia resy lahatra ihany Mosesy aveo satria Arona ihany koa fa nafaten'le zanany teto nafaten'le zanany io moa zany pasteur atsika mpanompon'Andriamanitra ndreto tsika pasteur mpitondra fiangonana dia ozy izy nyvoalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha misy maniry ny asa mpitandrina de maniry asa tsara izy fa ny mpitandrina dia tokony tsy maintsy tsy manatsilo izy ary mahafehy tsara ny ankonany dekona sy ny lolona koa anatin'izay mahafehy tsara ny ankonany satria raha tsy mahafehy tsara ny ankonany izy ataony ahoana moa ny tenin'ny olona hafa de ilaina zany manana an'izay atao hoe mahafehy tsara ny ankonana zay ary tsika le hoe zanaka pasteur na tanory ianao na mbola ankizy ianao ka miaino an'ity fantarany ity ianao na tsy miaino ianao zao fa ny ray aman-dreny no miaino de ampitao amin'ireny zanakitsika ireny fa
saripady ny toerana mahazanaka mpanompon'andriamanitra ankohonana mpanompon'andriamanitra tokony tsy tenena ratsy mihitsy ny filazantsara an'andriamanitra ka tahaka an'izay lay fotoanantsika teto alohandroany lavalava ihany zay resaka zay to ivavakytsika hisaotra an'andriamanitra raha eo ami'saotranao amin'ny anaran'i jesosy afaka nampianatra an'izany teny zay noverina hoe lalina izany kanefa dia enoko fa fampianarana goavana hitondra fiovam-po ho an'ny mpanompon'andriamanitra mpitondra fiangonana tsiraray avy voalohany indrindra sy ny vahoaka hoentina ny anarana teto no mahakasika zany atao hoe afotsy izy zany mazava ny amin'iny tompo fa tena mbola misy io hatramin'ny androany ka dia azoko antoka fa ny mpanompon'andriamanitra rehetrarehetra dia nyray an'ilay afo tena izy dia le fanamasin'andriamanitra zay mivoaka avy eo amin'ny seza fiandrianana ary zany no ampitaina amin'ny olona rehetra sy ataoko hoe raha mameta tanana dia mba handray fahasoavana avy aminao andriamanitra ny olona rehetrarehetra satria ny mpanompon'andriamanitra dia hosoranao izany ta io manokana ihany koa ny mpijery ajaina rehetrarehetra ho feny fahasoavana trany amin'ny anaran'i jesosy amen farany eo ny fandaram-potoanantsika tamin'ity androandroany ity ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ny tompo Levitikosy toko faraiky amby folotsika raha ampitso dia mitohy hatrany ny resaka pasteur Alvarez. Veloma tompoko.